Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Teo amoron'ity lalambe iray tao andrenivohitra anankiray dia nisy tovovavy semba nara-batana. Tsy mitsahatra miantsoantso mitady fanampiana izany tovovavy izany satria tsy mba nanana rantsana folo intsony izy fa boka tanteraka izany tanana izany. Dia tsy maintsy miantsoantso sy mivazavaza toy izany foana izy isan'andro mba hahafahany mahita vola kely hivelomana hividianana sakafo izany. Indray andro anefa dia nahagaga ny zavaniseho. Nitsahatra tsy niantsoantso toy ny fanao intsony ilay tovovavy. Fa ny tanany mondro mahonena no indrona rentirentiny mba ho hitan'ireo mpandalo marobe teo amoron-dalana. Vokatra izany ho ianao, tsy nandany ny andro ny tontolo intsony izany tovovavy izany mba azahoany vola ho sakafony, fa ora telo monja dia ampy na azahoany vola hikarakarany momba ny tenany manontolo nandritry ny andro maro. Eny tokoa ry mpiaino havana, ny fanehoantsika miariary ny faharatsiana rehetra hananantsika ao anatrehan'Andriamanitra dia mitondra antsika ho amin'ny famonjena mahagaga. Dia ny fanampiana antsika mba ho afaka amin'ny fahotantsika, hananantsika fiainam-baovao, ny famelany ny fahotantsika rehetra tamin'ny lasa. Eny, tsaroa fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jaonina 1:9-10. Indray tia ny fotoana mahafinaritra iarahana amin'ny ankizy dia mirarosoan'ny kilonga rehetra izay nanokana fotoana hanarahana izao fandaharana izao ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana. Misy lesona mahasoa izay tia nampitaina amintsika rankizy amin'ny alalan'ny tantara izay atolotra ho anao eto ko dia meno finaritra. Mahafinaritra madio sy milamina. Fa inona ty mampitomany anao ry tolotra? Sady amin'izay indray amin'ity andro vao maraina. Fa maninona ianao e? Tato! Oh! Tsy tangenina an'le tomobila kely koa e. Nefa dia tato an-trano tato mihitsy no lalaovako azy farany. Tolotra! Ahoana tato? Ampiriminao sy alaminao tsara ny ato amin'ny efitranonao. Dia ho hitanao avy hatrany ny tomobila kely. Tsy mila mitady fa mampirina sy mandamina ny entana rehetra mikorotana fotsiny ianao. Ahoana koa izany?
Zao ry tolotra, mba fantatrao moa fa nataon'i Jesosy milamina tsara avokoa ny zavatra rehetra. Jereo ange ny kintana marobe ny amin'ny lanitra e. Ngeza dia ngeza izy ireny ary mandeha, fa tsy misy mifandona mihitsy na dia iray aza. Nataon'i Jesosy milamina tsara koa ny namoronany antsika olombelona. Inona no nseho raha nataony teo amin'ny faladianao ireo masonao anankiroa ireo? Dadako, aiza kosa nisy an'izany? Zany e, nataon'i Jesosy hiara-miasa avokoa ry tolotra ny zavatra rehetra mba hampilamina azy tsara. Ndao angentsika ho any an-tokotany e. Dia ahoana azy dada? Hitanao zao io omby io? Ie, misy vorona eny amboniny. Ie, misy vorona eo amboniny mitsaingotraingoka bibikely eo an-damosiny. Why? Satria tsy afaka manala an'ireo bibikely eo an-damosiny ny omby izy. De le vorokely ve manala an'le izy? Ie. Why? Io manadio ny lamosin'le omby. Miara-miasa ary zareo amin'izay dia madio tsara ny omby. Tsara koa zany ry dady e? Ie. De mba hiara-iasa amin'iza zany ry dady? Ampiasao ny tananao handamina ny efitranonao dia sady madio sy milamina ny tranonao no ho hita ihany koa ny kilalao anao e. Zany very dady? Sady mpiara-miasa amin'ny dada sy neny amin'izay. Eny ary ry dada, andeha ho any an-trano angy ana aloha andamina. Ataovy tsara tolotra. Eny toko. Vita ihany marina. Ay e, mahafinaritra be ny tranonay fa sady madio no milamina tsara. Oe! Io koa fa hitako le tomobila keliko. Dada! Hita le tomobila keliko, dada! Dado! Oh! Hita le tomobila kely! Hita ve le tomobila kely? Hitako ny kilalaoko de hitako koa le tomobila keliko. Nalamiko daholo ny entana sy ny kilalao misavoritaka be teo angery dady. De hitako ihany le tomobila kely ny farany. Hitanao zany, zao sady madio sy milamina ny tranonao no hita ihany koa ny kilalao anao. Tena marina ny tenin'ny dada hoe alamina daholo e. Ie, ndao ary ho any an-tokotany amin'izay dia hiara-kilalao sika. Saotra dada tamin'ny lesona madio sy milamina nampianarin'ny dada n'andro any ataoko bakely dada. Mami! Eny drakizy, araka ny lesona nitsoahana tamin'ny alalan'ny tantara teo dia andaontsika mba hanao fampiarana ihany koa ao an-trano ao e. Ahoana moa ny lesona azontsika teo? Atao madio sy milamina tsara ao an-trano ao, ny efitra misy antsika tsirairay avy, hatrany an-dakozia, hatrany an-tokotany, fa sady mahafinaritra zany no mahasalama. Mahatamana an'i Jesosy sy ny anjely rakizy ny toerana madio sy milamina. Na dia mbola zaza sika rakizy dia n'izao dia manomboa mizatra manao raharaha, mizatra mandamina sy manadio ny zavatra rehetra mety ho vitantsika, fa mahafinaritra sy mahasoantsika zany na dia rehefa lehibe aza isika. Zany dia amin'ny manaraka indray ary eo. norenesinao teo
mahafinaritra madio sy milamina. Tantara narindra ny hanitra ny rinary vony izay nandrenesana ho an'ny samina sy naritiana. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. Na dia fa simba ny fahotana aza ty tany misy antsika ity dia mbola eo hatrany ny fahasoavan'Andriamanitra mamindra fo amintsika. Safitsika olombelona na tonga ny fahampotehany eto amin'ity tany ity, fa ny fitiavan'Andriamanitra dia manao planina aminjenantsika. Mitaona antsika hiverina misan'andro izy. Tsy tiany manao antery fa nomeny safidy isika, satria ny fitiavana dia manome safidy malalaka. Aoko fantatrao fa raha tsy miverina aminy ianao dia fahaverezana mandrakizay no miandry ianao. Isaky ny fomaraina mamono varavarakely aho dia velim-pisaorana an'Andriamanitra fa nomeny tombonandro anankiray indray. Velim-pisaorana azy aho satria narovany ary omeny aina sy fofinaina ary koa fomba hahafahana miazona an'izany maimaim-poana amin'ny alalan'ny rivotra, ny rano, ny masoandro ary ny sakafo sahazy isan'andro. Mba azonao an-tsaina ve ny zavatra iseho raha toka tsy maintsy vidiana vola ny masoandro sy io rivotra ianantsika io? Tokony ho velim-pisaorana an'Andriamanitra isan'andro isika. Noho izany sy no ireo antony maro tokony hankasitrahantsika azy. Tsy miova amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika, na dia maneho tsy fankasitrahana azy isan'andro azy isika. Isika olombelona ny miovaova vokatry ny faharatsitsika. Izao no voalaza ny tenin'Andriamanitra mikasika ny fitiavany ahy sy ianao. Ao amin'ny Jeremia 3:9-7. Fitiavana mandrakizay ny tiavako anao, zany namparetako famindrapo ho anao. Ny ratsy rehetra miseho eto amin'ity tany ity dia avy amin'ny Satana avokoa, vokatry ny fahotana, na izany aza dia manao planin'Andriamanitra hamonjena izay rehetra mino azy. Manasanao mba hiaraka hivavaka amiko milohan'ny hidirantsika amin'ny fampahirezana amin'ity anio ity. Raha izay ny an-danitro misaotra anao no ny fitiavana tsy tratry ny saina. Namorona anay ianao dia nisintaka taminao zahay, kanefa nitadiavinao dia tarianao mba hiverina eo aminao, hanaovanao planina matipaika mba ahazonantoka ny famonjenana indray. Tsy manery anay anefa ianao fa manome safidy malalaka hatrany am'Andriamanitra fitiavana anao. Raha inay izay ny an-danitro misaotra anao izany fitiavana izany. Mangataka anao izay Tompo mba hanome anay fo afaka milefitra eo ambany sitraponao ary hanaiky ny planina nataonao ho famonjena anay. Hiroso amin'ny fampahirezana izahay. Mila mifampahery izahay ary avy aminao ihany izany fampahirezana izany fa tsy avy aminay. Mangataka anao izay Tompo hampahery anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Toejavatra tena nisy ity ho tantaraiko anao ity. Tamin'ny Taiwan no niseho ny tantara. Any akaikaiky ny Japon any misy any Taiwan. Tsy aty amintsika ihany no ahitana fanabadiana amboarina. No hoe fanabadiana amboarina moa dia tsy avy amin'ny safidin'ilay zazalana, ilay zazavavy ny olona hovadiny fa atolotra azy. Mbola miseho zany any amin'ny faritra sasany any Taiwan any. Anisan'ireo izay nivady vokatr' izany ny tovolahy anankiray antsoina hoe Yulong sy ny tovavy anankiray antsoina hoe Golden Flower. Tsy natao hitanga Yulong io zazavavy io
raha tsy amin'ny fotoana ampakarany azy. Sady taitra no tezitra mafinga iolonga rehefa nanokatra ny voaly n'ilay tovavy, satria tare simba ny olatra navelan'ny endram-boalavo no hitany. Nivady any izy ireo fa tsy niraika firy tamin'ny vadiny tsonga iolonga taorinan'izay. Niezaka nanao ny tsara indrindra vita n'ilay tovavy mba hampifaliana ny vadiny. Niasa mafy izy, mikarakara ny tao an-trano, nanao izay nahafinahitra andra lehilahy, satria nanantena izy hoe anaiko tena tia azy ihany ty vadiny ty amin'ny farany. Saingy nangatsiaka hatrany mora lehilahy teo anatrehany faneom-pitiavana rehetra nasehony Golden Flower. Rehefa feno 12 taona ny mariazy saritsara ny fotsiny izay nivadian'izy ireo dia nanomboka niasimba ny fahitanga iolonga tamin'ny masony roa, izany hoe ny ananjavona ny masony zany. Nisy mpitsabo nilaza taminy hoe ho jamba tanteraka izy raha toka tsisy loina ny antsoina hoe cornet eo amin'ny masony, izany hoe le ampahany manify mandrakotra ny faritra miloko mainty amin'ny maso ety ivelany. Lafo be ny fanaovana n'io fandidiana io, ary ankoatran'izay dia maro be ny olona miandry laharana ho didiana ao anatin'ny lisitra. Rehefa nandrian'izany Golden Flower vadiny dia nanomboka niasa mafy tao anatin'ny ora maro mba hanangonana ny vola rehetra ilaina hanatanterahana ny fandidiana. Nanao satroka tsizy ary izany no amidiny hatrany hatrany. Renga iolonga indray mandeha fa nisy kornean'olona azo ampiasaina ary azo apetaka eo amin'ny masony. Dia niazakazaka aingana tany amin'ny hopitaly izy mba hanatanterahana ny fandidiana, hanolona ny cornet efa simba eo amin'ny masony. Rehefa niverina tamin'ny laony ny fahitany dia tsy antsitrapo akory no nanapahany hevitra hanantona ny vadiny mba hisaotra azy tamin'ny fanangonam-bola sara ny fandidiana, no niezaka be diibe nataony niary torona andritry ny alina mihitsy aza indraindray mba hahafahana mahita izany vola izany. Raha mbola nijery ny vadiny satria tsy dia fijeriny matetika ny endriky ny vadiny, dia nisy zavatra tsikariny teo ny tarehiny vadiny. Akoatr'ireo olatra vokatry ny endram-boalavo na azo ty vadiny ty fahiny, dia nisentolali satria hitany fa jamba ilay vadiny. Tsy nisy korne intsony ny mason'ilay vadiny. Raha mbola variana nijery ny endrika sy ny mason'ilay vadiny izay tsy mahita intsony izy, dia izao ny tenin'ilay vadiny Golden Flower taminy: tiako ianao, dia nataoko sorona ny masoko mba hanavotana ny masonao. Tehirizo tsara tsy ho simba ny masonao, satria ino ny zavatra tsara indrindra teo amin'ny endriko azoko nomenanao, satria tena tiako ianao. Saro ny fihetseham-po iolonga, nirotsaka ny ranomasony teo tongotry ny vadiny, ny fokofoko ny tomanina nandritra ny fotoana maromaro izy. Ny fona taminy no ny toetra tsy mahay mankasitraka nasehony tamin'ny vadiny nandritry ny taona maro vokatry ny fitiavan-tenany. Tamin'izay fotoana izay tokoa mantsy no fotoana voalohany mba niantsony ny anaram-badiny hoe Golden Flower. Nanomboka hatreo dia tsy nanao afa-tsy izay ahafaly io vadiny io izy mandra-pahafatiny. Ry havana, maniry ifandray amintsika izay nanalavitra azy nandritry ny fotoana nahatra ihany koa ilay Andriamanitra izay namorona ary tia hamonjy atsika, tia hamonjy aho, tia hamonjy anao. Asehony amin'ny fomba rehetra ny fitiavany atsika, ary tsy andriny izay atsontsika ny anarany hoe mpamonjy aho. Nanao sorona ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana izy hamonjena azy ianao. Tsy ny masony ihany nataony sorona, fa ny tenany ray manontolo mihitsy ho fanehoana ny fitiavany
tsy miova. Tonga amonjy ny mpanota teto amin'izao tontolo izao mihitsy izy, araka ny voalaza ao amin'ny Timoty 1:1-10. Ny sorona lehibe nataon'i Kristy ry havana no namorona tetezana teo amin'ny antsana izay naka ny toerany fiatantsika taminy. Maniry hitarika anao ho afaka amin'io antsana eo izy, mba hahafahanao miantoraka eny an-tsandriny. Manasanao mba hamaly ambavaka ny antsony izay mibitsika mangina ao amin'ny feo ny fiatreretanao ao, ary hamaly azy hoe: Jesosy io, tiako ianao. Misaotra anao aho no ny sorona lehibe nataonao ho famonjena. Tsy avelako very maina ny fitiavanao lehibe izay nasehonao aho. Manasanao hanjaka atao amin'ny foko, ary vonjeo ao ankehitriny. Vonjeo ny amiko ray manontolo, vonjeo tanteraka aho, vonjeo mandrakizay aho. Amen. Novonoina Jesosy, novonoina tokoa, tsy mba nisy eloke nefa nomboina, otako ihany ireo nentin'ireo menatrao, nalambaraka Jesosy nony amiko, nitondra ny mafindrindre noreutako, noesoina nororana, nefa Jesu izao mihitsy no meloke, tokony ho faty teo. Rija malala nafoinao ny ainao, enino ny eloko, zanino natonga ay hanolotena ho anao, reko fa ho avindray ianao yanay mba ho aniaminao, nalambaraka Jesosy nony amiko, nitondra ny mafindrindre noreutako, noesoina nororana, nefa Jesu izao mihitsy no meloke, tokony ho faty teo. Nalambaraka Jesosy nitondra ny mafindrindre noreutako, noesoina nororana, nefa Jesu izao mihitsy no meloke, tokony ho faty teo.
ora mandray andraikitra mitondra fanantenana. Mahafaly ny ekipan'ny feon'ny fanantenanana ny AWR ny miarahaba sy manasanao indrindra fa ianao tanora anaraka ny fandaharana izay natokana ho antsika. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza ao amin'ny ohabolana fa ny fo ravoravo mahasalama tsara, fa ny fanahy-kivy mahamaina ny taolana. Ny fo ravoravo mahamiramirana ny tarehy, fa ny alahelo ny fo mahareraka ny fanahy. Dia miankina aminao izany ny mety hahafaly na ahakivy na hahareraka anao, fa rehefa zatra mijery lafin-javatra tsara ianao eo amin'ny fiainana dia ahita fifaliana sy fiadanam-po. Raha zatra mijery lafy ratsy ny zavatra kosa ianao dia ho arak'izay koa ny fiainanao, ka na dia zavatra faran'izay bitika monja aza dia lasa mety hahakizitina anao, mety mora marary ianao, mora tezitra sy ny sisa. Noho izany dia aleo mahakasika izay indray ary no resahantsika eto amin'ny fandaharana. Arao kely eny aloha tia tantarity santionany miresaka ny amin'izany atao hoe mijery lafy tsaran-javatra na mijery lafy ratsin-javatra izany eo amin'ny fiainana. Dia avy eo hiaraka handray lesona sy torohevitra mahasoa isika miaraka amin'ny namana Elion. Mino finaritra. Aza mampijaly tena. Ahorony egny aloha reo lamba miayo an-davarangandreo fa avy zany orana izany. Oay, sady mitifitra miditra ty an-davarangana mihitsy izy zany. Zay le tiako rehefa avy ny orana, manitra ery fofotany. Tsara. Adala mihitsy ty lidy Andray fofotany a fofotany. Orana mandena be zoko tiako atiako. Ohatray, mamy idio aingana aloha varavarakely fa miditra ane le orane. Mamy toy ilozanao mijajirika fotsiny eo e. Jereo fa lena ny grodina. Zao le tsy tiako amin'ity orany ty mihitsy roneniko ka. Andre, Manimba zavatra tsy. aza lozanao menimenina eo rehefa idio varavarakely e. Avy eo fa fahomaina tsara io grodina io sao dia ampianjereo indray. Ka hitanareo amin'izao maratsy an'ity orana avy ty. Mandena matsiravina mihitsy. Esi, zany ve dia atsiravina ary mamy mitondra hery fotsiny dia tsy lena. Ary aleo aloha hitatorana fa tsy aleo diokanao eto ka. Mandreraka be le mitondra heriko. Nareo vehivavy angamba mety amin'izany. Mahavesatra entana be fotsiny. Sady amin'izay ianao raha tratra ny orana ao anaty fiara, zara raha misaka le fiara, dia lany andro ao, nefa mbola mety ho lena indray mivoaka avy ao. Mamorona fitohana amin'ny fiara fotsiny tonora ny tonoko. Ka soa aza ny mba ao anaty fiara ny tratra ny orana raha izany e. Mba tsy lena. Moa azo atao ihany koa ane mialoka ary mamy e. Sady mandrotsirotsy ane ny miaino ny feoan'ny orana e. Ny orana raha manimba lalana ary ny eny amin'izay lasa malala be salamin'inona le. Dia tsisy zavatra tsara mihitsy ve hita amin'ny mamy e. Jereo tsara fa rehefa avy be ohatran'izao zao ny orana dia lasa voadio ny lalana. Io lavarangantsika io zao tsy mila sasana tsony raha pitsy fa efa voadioan'ny orana. Dia mahazo aina daholo sady maniry tsara ery ny fambolena sy ny voninkazo vokatry io orana io. Neny koa mahita lazaina foana ao. Ko marina ane zany e. Efa masaka angariny eny le katsaka soronony fa tena noana be mihitsy aho zany. Ie, jereo ao an-dakozia ao e. Sady mino fa mbola mafana tsara izy eo ambony fatanao.
Orlidy fa iny ty petsapetsa be eto ambaravarany lakozy ity fafao io dia akatony io varavarana io findrivy adaty vavy lehibe ohatran'io ka manao fananjazo ohatr'izao jereo kely aloha zavatra ataoko romamy a manararoatra mitatiorana dia mitatitra izany ato an-dakozia sitra ny ay mba feno mibarika andrano izay mahatonga ny io rehefa avy eo io petsapetsa io azo fafana fa ny orana raha mijanona tsy azo tatazana tsony fa ngaho tsisy rano tsony indriny teanao an'izany romamy a dia tsy mba mahita lafy tsara ny amin'ny fiainanao sy ny hafa mihitsy ve ianao io koinona ny lafy tsara hita amin'izao mandy velona sy be fotaka maloto be zao ka izao no teneniko anao romamy a ny toetsainao mihitsy ny mamotaka sy maloto ka mila diovina sy amboarina izany no mahatonga anao tsy mahita lafy tsara ntsony avereny tsara hoe vavandrily lidy ka marina izany ary finony izao adinareo dahato izao izy manao ny tsy mety ndraingeriny eno manetsikeliko be tsara vela tsitsy za manampy anao indray na aizanao vava tsy anjarako any romamy makarano fa asanao izany sady tsisy ranontsony tao nefa fantatro ny fahakistiananao rehefa avy ny orana nefa tsy maintsy ameny rano amin'ny barika ianao dia izany nahatonga nanampy anao mitatiorana eto sitra ny ay tsy matsaka tsony aloha ianao izany tsy hitanao fa ny lakozia petsapetsa no hitanao aza mamaly tsony ianao romamy fa tena marina mihitsy izany teniny anabavinao izany hijaly ianao raha ohatra izao foany ty fomba fiainanao sy toetsainao ty ary na tianao na tsy tianao dia tsy maintsy isy fetraikany eo amin'ny asanao sy fifandraisanao amin'ny ato trano sy ny any ivelany io toetsainao tsy mahita lafy tsara ny io mihitsy fa zany efa zao maniny efa voamariko tsara mihitsy fa isaky ny avy orana io dia sady masika ny kizitim-belona ianao izany mihitsy roneny amin'izay tsy mba mandanjalanja zay teny avoaka fa miteniteny foana tena mandefitra aminao mihitsy io anabavinao io hatraminay sy dada aza anaovanao an'izany indraindray raha mbola miaina eto ambonin'ny tany anefa ianao romamy dia tsarovo tsara fa tsy maintsy misy ny fotoanan'ny orana iahoana hoaiza izany ianao tsy maintsy miova mitady ny lafy tsara ny ateraky ny orana fa tsy ny orana ny tediavinao foanana tsy isy tsony azonao izany marina mihitsy izany romamy rehefa avy ny orana mba hafa kely ny zavatra hita mijery ny vorona malala mialoka maintso daholo ny zavaboary ampiny rano maniry tsara daholo ny voro sy ny voninkazo sy ny sisy izany zao lafy tsara ny entin'ny ranorana daholo tena marina mihitsy izany zao ianao tsy matsaka tsony fefa ny fenony lidiny sy ny bendrano tsy zavatra mahafinaritra ve izany ary ianao aza ny tokony hisaotra ny lidy anabavinao mitondra fiadana-posy mahamiran-davany ny eritreritra madio sy tia mijery lafy tsara ny eo amin'ny fiainana romamy dia izany ve mahatonga ndry tsy mora tezotra dia mazoto sady tian'olona ohatran'ireny tena izany mihitsy ka anisany mihitsy izany romamy ny fananana eritreritra madio sy mpijery lafy tsara ny zavatra dia tena manampy ianao amin'ny fifandraisanao tsara ny manodidina anao mihitsy fa raha kizitina sy mpieritreri-dratsy ianao dia makaleo monina ny olona tadidio tsara mihitsy sady mampijaly tena marina aloha izany rehefa tia mijery lafy tsara eo amin'ny fiainana ianao romamy dia mety tsara ny asanao ny zavatra rehetra ataonao ny fianaranao lasa mazoto sy tia miezaka foana ianao na ny fahasalamana aza dia lasa tsara vokatra izany misaotra ny silidy na mpisokatra ny saiko tena marina izany fa hitako eny amindry mihitsy ny lidy izany zavatra lazaindry izany tiako koa ny mba hanana n'izany toetra tsara izany edry inona manakana anao tsy hanana n'izany sady tsy mbola tara fa mezary mifanampytsika sady zany hoe ka mahatsiaro mijaly amin'ilay toetrako fa matika amin'ny fotsiny maika fa ny hafa za mihitsy ny maharary saina hatramin'izay te hiova fa mivavao
Iezaka fa nahoana moa ny faripaka be ny toetratsika da nefa samy zanaky dada sy ne zao ihany e. Sady miara-tezainy zao ihany. Asako ataoko mamy fanaraka amin'ny anarako mihitsy ny zavatra ataoko manomboka. Tena tsara le zandry mamy a. Inona hoa? Azy aleo dioviko amin'izay ho lako io fa mandeha ndry makainy. Zaza misaotra betsaka andrina nampianameno simy be de efa fao tsara alohandry fa so anavitra trany eo a. Misaotra ry mamy a, tsisy fisaorany. Aleo fa hitondrako katsaka sy ronono neny solidy rehefa avy eo de mba miara-mihina antsika telo mianaka. Fa inona mampimehaneny an'izany zao? Faly ako. Aleo rehefa loarako de miara-mihina antsika telo fa fao tsara aloha ny lakozianao e. Eno a. Norenesinao teo tantara nosoratan'ny Fanjaniaina, nandrenesanao ny mpanoratra Zoanitra ary Nartina. Dia faly mifandray amin'ny tanora zandry rehetra mpanaraka ity fandarana ity ny zokinao Eliandry amin'ny Tansoa. Enoko fa efa azonao an-tsaina ny lesona tiana ampitaina amintsika tanora tao anatin'ny tantarany. Tsy zava-baovao amintsika ny mahita olona mijaly vokatry ny tsy fahitana afa-tsy lafy ratsin-javatra eo amin'ny fiainany. Ary matetika dia lasa toetra raiky tapisaka izy raha tsy alana aingana. Ny zavatra ratsy eto amin'ity tany ity dia tsy tokony hahagagantsika ny fisiny, satria izay ny vokatry ny fahotana. Tsy mila karohana ny fisiany ratsy. Manimba antsika, manimba ny toetsaintsika ny mifantoka amin'ny lafy ratsin-javatra. Misy olona efa manjary tsy mahazo aina intsony raha tsy miresaka zavatra ratsy, zavatra lafy ratsiny eo amin'ny fiainan'ny hafa. Manimba antsika izany, manimba ny fiarahamonina ihany koa. Eto amin'ity tany ity dia mifangaro tsara sy ny ratsy. Zareo fa na ny voninkazo tsara indrindra nisan'ny tena malaza aza dia ny raozy dia ahitantsika tsilo. Ka raha mifantoka amin'ilay tsilo isika dia tsy ho hitantsika mihitsy ny hatsaran'ilay raozy. Ny olona tsy mahita fa tsy lafy ratsy ny eo amin'izay rehetra miseho ny fiainany dia tsy ahita fifaliana velively mihitsy. Ary ny ratsy kokoa noho izany aza dia ity miteraka aretina mihitsy itoetsaina tsy mahita fa tsy lafy ratsiny io rehefa miverimberina eo amin'ny fiainana. Etsy an-dany izany anefa dia mahasalama ny fiezahana mijery ny lafy tsarany eo amin'izay miseho amin'ny fiainanao sy manodidina anao. Misy teny tahaka an'izao amin'ny soratra Masinao manao hoe ny fo ravoravo mahasalama tsara fa ny fanahy-kivy mahamaina ny taolana. Ny fijerena ny lafy ratsin-javatra dia tsy hahatonga an'izany fo ravoravo izany mihitsy. Ary tsy hiteraka fa tsy fahakiviana, hiteraka aretina izany. Fa ny fijerena ny lafy tsarany dia tonga anao hanana herim-po ho afaka mandeha mandrosondray hanao ny zavatra tokony atao eo amin'ny fiainana. Voapirofo ara-tsiansa ny fahamarinan'io teny voalaza eo amin'ny obolana 7:12 io. Afaka manazava an'izany aminao ny mpitsabo. Ry tanora zandrisany raha mbola eto amin'ity tany ity isika dia tsy ho tapitra fa hiamitombo aza ny faratsiana ary mety ho sarotra mihitsy aza indraindray ny ahita lafy tsara ny eo anatreny zavatra miseho tahaka ny fahafatesana ohatra. Tsy ny toe-javatra na ny zavatra miseho rehetra nefa no tsy ahitana fa tsy lafy ratsy ny tanteraka tahaka an'izany. Kanefa na ny fahafatesana sasany aza dia mety ahitana lafy tsarany raha toa ohatra ilay olona nodimandry ka nijaly ela loatra tamin'ny aretina tsy nahitana fanafany. Indrindra moa raha olona manana an'Andriamanitra ho namany akaiky ilay olona nodimandry talohan'ny nahafatesany. Izay ilay hoe maty tao amin'ny tombo. Satria ny olona tahaka an'izany dia mahatoko fa ny zavatra rehetra dia nataon'Andriamanitra hiara-iasa soa azy. Ary azo ny antoka fa ho toromaso vetivety ihany ny fahafatesany satria tsy maintsy ho atsangany tompony izy
atsangany amin'ny maty izy amin'ny fotoana iverenindray eny amin'ny raony lanitra ny fianakaviana izay nylozany koa raha tsara ny fifandraisan'izy ireo amin'andriamanitra dia fanantenana azo antoka fa ampahery azy izany voalaza ny ten'andriamanitra izany be dehibe ny tombontso azony olona miezaka mijery ny lafi tsaran-javatra manana rispo havita zavatra betsaka izay heverin'ny hafa ho sarotra tanterahana ny olona tahaka an'izany ny fanananao eritreritra madio sy zatra mijery ny lafi tsarany a dia mahatonga anao ho lasa ravoravo mandrakariva anana le antsoina hoe bonne humeur ary tena zava-dehibe io a manampy ianao anana fifandraisana tsara manodidina koa zany satria ny olona monjomonjo lava tsy mahita fa tsy lafi ratsiny eo amin'ny hafa tsy tia ny olona ifandraisana manatsara ny vokatra azonao eo amin'ny asa sy ny fianarana ataonao zany satria manana rispo ianao manana heritsaina ianao fa tsy maintsy vitanao izay natombokao satria tokony atao zany ary koa miaro anao amin'ny fiaiaim-pony zany misy olonange mivelona amin'ny présomption am'izay zavatra hitiny zavatra tsy mbola misy akory dia aiainy isy zavatra ratsy foana zany manimba izany akoatran'izany ny fananana toetsaina tia mijery ny lafi tsarany dia manampy ny olona anankiray a anana fatokiana fa avitatra amin'ny farany sy zavatra natombony mampiena ny fanaintainana koa zany sy ireo mety ho aretina vokatry ny fiasana saina be loatra ary mampatanjaka ny hery fiarovana eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana le antsoina hoe système immunitaire raha sanatria ka narary niditra hopitaly no ny loza na koa voatery nandalo fandidina ianao dia voalaza ny mpitsabo araka ny fandiniana nataon'izy ireo fa manampy betsaka ny olona tahaka an'izany ho sitrana sy ho tafarina aingana hiala avy eo amin'ny fandriana izay narariny ny fananana zany toetsaina izany izay mahatonga azy hanana fanantenana fa tsy maintsy ho sitrana izy ary tsy maintsy ho sitrana aingana hitantsika amin'izany fa be dehibe ny tompontsoa raha tsy hitanisa afa-tsy ireo isika fa inona ary ny tokony atao raha toka tia hanana ny toetsaina tia mijery ny lafi tsara ny eo amin'ny fiainan'io ianao tsy hoe tsy mahita ny lafi ratsy ny mihitsy fa tia tsy pio tsara le hoe tia mijery ny lafi tsarany ny fomba anankiray izay ahatonga anao hanana eritreritra tsara ary hijery foana koa ny lafi tsarany dia ny fanafoanana reo eritreritra ratsy tsy misy fototra iorenany ary ny fanolonan'izany amin'ny fieritreretana tsara ny fikolokoloana toetsaina mijery ny lafi ratsy ny foana amin'ny ankapobeny dia mahatonga ny olona anankiray hanana eritreritra ratsy izay mandeha ho azy amin'izay rehetra miseho ninonina zavatra miseho dia tsy mahita fa tsy lafi ratsiny izy a ary na amin'ny tetikasa izay volavolaina miaraka aminy aza dia sarotra ny andatanteraka azy satria mbola tsy manomboka akory ilay asa dia fa ny voka-dratsiny zany no hita misongadina be dehibe ka ilaina noho izany ny mamantatra ny tenantsika hoe manana fironana tahaka an'izany ve isika fa tsy havita zavatra mihitsy isaky ny hanomboka zavatra vo mieritreritra fotsiny ny anao zavatra dia tsy mahita fa tsy lafiratsiny lafiratsy fa lasa toetsaina mihitsy le izy rehefa tsapantsika fa manana an'izany isika dia mila manova ny fomba fisainantsika ny fietreretana tsara dia tokony ho lasa atao fahazarana mihitsy ny ratsy ho mora hita tsy mila karohany zany fa feno zany fa ny mitadiny fomba ahafahana mivoaka amin'izany amin'ny alalan'ny fijerena izay heverina fa lalana tsara ahafahana mivoaka ahafahana mizotra ahafahana manohy izay tsy maintsy atao eo amin'ny fiainana isika rehetra nge dia efa voapoizon'izany eritreritratsy zany daholo hoe nitahany abetsahany zany ny tsy mitovy ary indrindra ny fahatsapan'ny tsirairay fa manana an'izany izy ary mila hiala amin'izany ary mila miezaka mba hiala amin'izany tsy mitovy mantsy ny olona izay tsy mahatsapa akory hoe manana olana izy sy ny olona izay mahatsapa fa manana olana ary tapa-kevitra hiala amin'izany
ahita vahaolana ka ny torohevitra omeny ireo manam-pahaizana manokana mikasika ny fivoaran'ny toetra ary nahitana faombiazana dia ity tokony hizatra mijery ny lafi tsara ny zavatra isika ny lafi tsarany izy ahafahantsika manana toe-tsaina ho afaka miroso tsy afaka mijanona amin'izao ny tsy maintsy miroso dia mitady ny lalana tsara tokony izorana ny fanapa-kevitra tsy maintsy raisina hafahana mivoaka ary tsy maintsy misy izany ka ireto izany no tokony hojerena amin'izany amin'izay fanazarana ny tena anana fijery tsara izay anana fietreretana tsara izay zay manampy mba hahafahana mahita vahaolana sy mandrosoaingana voalohany dia ny fananana fijery tsara amin'ny tenanao manokana manomboka amin'ny tenanao aloha le izy vahaolana voalohany ary dia ity ialao lavitra mihitsy mampitany tenanao amin'ireny olona hitanao amin'ny fahita lavitra ireny na ihany koa amin'ny fiainana andavanandro ny olona hitanao mifanerasera aminao mety ho sary ivelany fotsiny ihany eny ireny rehetrarehetra ireny mibetsaka ny lafiny miafina izay tsy tratra ny saintsika eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay ka aza mampitany tenanao amin'ny hafa ny fomba hitondran'Andriamanitra ny fiainany tsirairay koa tsy mitovy ilainao koa mamantatra ny hoe atreto ny zavatra mety ho vitako kanefa tsy maintsy hioarako izany satria azoko atao fantaro ireo lafi tsara ny rehetra eo amin'ny tenanao na ara-batana na ara-tsaina na ara-panahy ny fahakingana ny fahaiza-manao rehetra nananao dia ireny hatsaraina fa rehefa manatsara n'ireny ianao dia ho fato azy ireo zavatra rehetra izay hitanao fa manahirana anao eo amin'ny fiainanao eo ambany fahasoavan'Andriamanitra dia aza ampifantohana amin'ny eritreritra ratsy ny sainao azazarina n'izany satria tsy miteraka afa-tsy voka-dratsy manapotika ny tenanao izany izay ilay antsoina hoe pensée autodestructive manaraka n'izany torohevitra manaraka dia ny fananana fijery tsara momba ny lasa voalohany dia ny fananana fijery tsara amin'ny tenanao manokana ary ny faharoa ny fananana fijery tsara momba ny lasa tsy afaka hovaina intsony ny lasa ray olona aza manaiky ho ampifendrofendroiny satana amin'ny famisafisana ny lasa ratsy ny any azo atao dia ny manaiky an'izany eny fa na dia ireo fotoana tsy nafinaritra na sosotra tsy nahitana fombiazana aza diny fa olombelona mety diso ianao ary izay no antony nanomanan'Andriamanitra ny antsoina hoe famelan-keloka rehefa mangataka famelan-keloka aminy ianao ary minofa navelany izany eloka izany dia manaova fiaingana vaovao ny hevitry ny famelan-keloka omen'Andriamanitra anao dia ny famelananao mba ho afaka manao fiaingana vaovao indray ary tsy ankina milasanao izany izay nge nydikany hoe ampy ho an'ny andro ny ratsy ny seho teo aminy Andriamanitra afaka manomboka fiainana vaovao ho anao tsy ilainao akory ny manendrikendrika ny lasanao ka natonga anao tahaka an'izao na tahaka an'izao amin'izao fotoana izao tsy ilainy izany fa etsy an-danin'izany dia ireo toe-javatra nafinaritra tamin'ny lasa ny seho maly reny nitadidio tsara indrindra ireo toe-javatra tsara nanaovanao fanandramana ny araka tamin'Andriamanitra dia araraoty ny ankehitriny ny amin'izao fotoan'izao zay omen'Andriamanitra anao dia ho hitanao fa hiatsara ny fomba fijerinao ary ho afaka miatrika ny ho avy ampaombiazana ianao manaraka izany dia ilainao koa ny manana fijery tsara momba ny ho avinao fijery tsara mikasika ny tenanao manokana fijery tsara momba ny lasa ary fijery tsara momba ny ho avy ihany koa eto dia manana ny toerany lehibe ny lafiny ara-panahy satria ny olona mahatoky an'Andriamanitra fa navela ny eloka dia mahatoky ihany koa fa ny manome azy fahafahana manomboka fiainana vaovao Andriamanitra azo vaina ny ho avy marimarina koa dia zao miankina betsaka amin'ny toetra sy ny fihetsika hoentinao anio ny ampitsonao sy ny ho avinao ny fietreretana ny ampitso amin'ny fomba feno fahatokiana sy feno fanantenana dia mampitombo ny mety anananao no avy feno fahasambarana
manaova planina ampahendrena eo ambany fitariany fanahy masina dia ampafantariny ianao ny tokony ho ataonao sy ny tsy tokony ho ataonao. Azonao fantarina ny olana mety iseho izay le antsoina hoe proaktifa fa tsy mijanona eo ianao mba ahitanao fotsiny hoe inona ny vahaolana sahazan'izany avetrany dia manompoka sy mandroso avetrany ianao fa tsy mety ny mitaintaina tsy aketsika eo tsy manao nininina. Ary farany a dia ilainao ny manana fijery tsara momba ny tontolo iainana sy ny olona manodidina anao. Misy fomba fiteny manao hoe jereo amin'ny solomaso raozy ny fiainana, izany hoe mijery izay tsara sy mahafinaritra. Dia nio tsara avokoa izay mitranga manodidina anao, ny olona mifanerasera aminao, fa aza mizatra mijery ny lafiratsiny. Izany raha teo nge tsy ampivoatra ny hafa sady tsy ampivoatra anao hoe. Fomba fiteny koa ny hoe ny tsika dia misarika tsika, ny hatsaram-panahy dia misarika fitiavana. Dia andramo izany eo amin'ny fiarahamonina fa raha manana toetsaina mijery tsy mijery afa-tsy ny lafiratsiny eo amin'ny hafa ianao dia tsy afaka anao an'izany fanandramana izany. Aza mitaiza saina hiahialava ny olona manodidina anao. Manana fahatokisana dia hajao amin'ny maizy azy ny olona, hajao amin'ny safidina izy. Ataovy izay hanananao fijery tsara momba azy ireo. Misy zavatra tsara, misy lafi tsara ny foana be dehibe azo jerena amin'ny olona anankiray. Dia izao fantarina izay mety olana mahazo ny hafa manodidina anao dia ampio izy amin'ny fanandrify amin'izay azonao atao dia ho hitanao fa hiatsara trany ny toetsainao mikasika ny olona mifanerasera aminao sy ny manodidina anao. Efa lasa sady ny fotoanantsika hinoko ry zandry malala isany fa ampy fanakalozan-kevitra, andraisana fanapa-kevitra izay rehetrarehetra izay fana miainga aloha fa dia manao mandra-piona vetivety indray ny zokinao Eliandry amin'ny Tantso. Izay ary no masaka azona roso antsika rehetra, indrindra fa ho anao tanora teto androany, izay antenaina fa nitondra soanao ny fanarahana izany miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra. Namanao fanjaniaina no nanolotra ny fandaharana tanora mandray andraikitra ho anao teto niaraka tamin'ny Rila sy Feizoro. Tompona andraikitra ny fandaharana Elion Andremy Tantso. Iaro sy hitantsika ny lairaintsika ny an-danitra amin'ny manaraka indray eo. AWR téléphone 034 06 797 62. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Miasa amin'ireo mpanan-karena, izany ny lohateny hodinitsika anio. Falitafoana aminao sady manasa anao aritratra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Nisy tovolahy mpanan-karena iray nanontany an'i Jesosy ny amin'ny fanjakany lanitra. Tsy mba nandray an'i Jesosy tahaka ny Nikodimosy io tovolahy io. Inona ny lesona sotontsika avy amin'ny tantarany? Matio 7:20 andiny 5:20 ka hatramin'ny 12:20. Matio 7:20 andiny 5:20 ka hatramin'ny 12:20. Ary indro nisy anankiray nanatona azy ka nanao hoe, mpampianatra, inona ny tsara ataoko azahoako fiainana mandrakizay? Fa hoy Jesosy taminy, nahoana no anontanianao ny amin'izay tsara? Iray ny tsara, fa raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao, tandremo ny didy. Ora lehilahy taminy, inona avy moa? Dia hoy Jesosy, ny hoe aza mamonon'olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, manajany rainao sy ny reninao, ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Hoy ilay zatovo taminy, izany rehetra izany efa voatandroka avokoa, fa inona ny tsy mbola mahatanteraka? Dia hoy Jesosy taminy, raha tia ho tanteraka ianao, mandehana amin'io ny fanananao, ka omeo ny malahelo, dia hananarakitra ny an-danitra ianao, ary evy hanaraka. Fa noho nandray izany teny izany ilay zatovo, dia niala tamin'ny alahelo izy satria nanana fananana be. Ny resaka ny fanaovan'i Jesosy tamin'ity tovolahy mpanan-karena ity
dia maneho ny mahafandrika mampididozany harena. Inona moa no nambaran'i Jesosy taorian'io resaka io? Andininy 720. Matitoko 720. Ary hoy izaho aminareo indray, ho moramora kokoa ny idiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny idiran'ny mpanan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mazava loatra fa tsy midika izany fa tsy ho voavonjy ny mpanan-karena, tsy izany akory, fa raha tsy mitandrina ireny olona ireny dia ho sakana amin'ny famonjena azy ny fananany. Iray ihany no hiafaran'ny manitra sy ny mpanan-karena dia ny fahafatesana. Midika izany fa ny mpanan-karena dia mila fatratra ny famonjena tahaka ny olona rehetra, satria tsy mahavidy ny famonjena ny harena be, ary na inona azo ny vola vidiana dia tsy mahavidy ny fanafahana antsika amin'ny fahafatesana izany. Fanomezana avy amin'Andriamanitra ihany no azoantsika izany fanafahana amin'ny fahafatesana izany, izay atolotra Jesosy mamaimpona ho an'ireo mitaky azy amin'ny finoana. Hoy Jesosy amin'ny Jaona 1:15. Zaho no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Nisy lelam-panan-karena hafa koa voatantara ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny Luka 10:1-10. Mety ho fantatrao avy hatrany izany, tsy iza fa Zakaiosy. Andeovaka itsika ny tantarany, ahitana ny mahasamihafa ny fihetsikireto mpanan-karena roa lahy reto. Luka 10:1-10. Luka 10:1-10. Ary Jesosy niditra ka nandeha namaky an'i Jeriko. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy, izay lehibe ny mpamoritra sady nanan-karena. Ary nitady hahita izay Jesosy izy, kanefa tsy afaka noho ny abetsahan'ny olona ny fanety satria fohy izy. Dia niazakazaka ny aloha izy ka nananika aviavy izahan'i Jesosy, fa efa handalo tamin'izany lalàn'izany izy. Ary efa tonga teo Jesosy dia niandrandraka nanao taminy hoe, ry Zakaiosy, midina faingana, fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao ahan'io. Dia nidina faingana izy ka nampiatrano azy sady faly. Ary raha nahita izany izy rehetra dia nimononmonina ka nanao hoe lasa nandeha an-trano amin'izay lehilahy mpanoty izy. Fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe, indro tompoko, ny atsasaky ny fananako omeko an'ny malahelo, ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatreny izany. Ary hoy Jesosy taminy, anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanak'i Abrahama koa. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Namalain'i Jesosy tamin'ny fomba hafa tanteraka noho ny an'ilay tovolahy mpanan-karena Zakaiosy. Mario fa tsy nilaza tamin'i Zakaiosy Jesosy mba hivarotra ny fananany ka hanome ho an'ny manitra, tahaka izay nataony tamin'ilay tovolahy mpanan-karena. Azo antoka fa fantatry Jesosy fa niraikitra tamin'ny volan'ilay mpanapaka mpanan-karena. Izany no antony lazan'izany teny izany taminy. Etsy andaniny, na dia tsy fantatsika aza ny zavatra rehetra nyresahana raha tao an-tranon'ny Zakaiosy Jesosy, dia hita miharihary fa resy lahatra Jesosy izy ary fantany fa nilainy ny hanova zavatra maromaro teo amin'ny fiainany, indrindra izay nakasika ny hareny. Aty am-pamaranana dia atolotra ho saintsainina ity teny manan-danja nataon'i Jesosy ity. Mateo 5:12-5. Fa inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo izao kanefa very ny ainy? Ary inona nomen'ny olona ho takalon'ny ainy? Andeha isika hanao ny harena ara-panahy sy ny fanjakan'Andriamanitra ho loalaharana eo amin'ny fiainantsika. Izay no fotoana ny rahan'androany. Saotra noho ny faharetanao, mametraka ny mandrapitavaka lebandretsikivy mpiara-mianatra aminao. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.